Fitaovam-piadiana roa no sarony zandaramem-pirenena tao Beza, distrikan'ny Betuka Atsimo, rehefa nahazo vaovao maro-potitra avy amin'ny fokon'olona izy ireo nandeha tany an-toerana ka olona telo no nitazona ireo fitaovam-piadiana, raikitra noho izany ny fifampitofirana. Fa hoe misy olona telo tonga any njany mangatsiaka commune ihany district'ny Betioky mitondra Kalak ray, Basimborona ray de TPA Tiny ray. Rehefa naheno ny vaovao mani commande brigade de nidina tany toerana nitondra gendarme 10. Tonga tany mareo tony tamroa nefa tsy fa tao an-toerana fa nikisaky miantsinanana nahazo ny district'ny Benentra reo olonjatsy. Any amin'ny toerana atao hoe Hitsa Iloty izay anisan'ny toerana mafampany amin'ny district'ny Benentra de fakatsatsa mitandro filaminana sy ireo olona reo. Taoma de tonga avy ny fanjevona. Lasa mifampitifirana eo amin'ny adiny ray teo. Farany moa ny lavolefina dahalo natorany le Kalaky fa efa mety lany munition gamba de latsaka koa ny PA ary hita fa misy maratsy reo de nitsofoka reo amin'ny ala be izay tsy nanany toerana io. Ny fiaraha-miasan'ny fokon'olona sy ny mpitandro filaminana no nahatonga izao vokatra izao. Ny fiaraha-miasana gendarme sy ny dina be natao hoe kalone izay napetraky région sy district aminay dia mirary tsara vao de mois zany ny commandant brigade nay de efa nahitana vokany efa nahitana Kalaky roa tsisy olo maratra efa hinenjika amin'ny dahalo tratra fosiny tasy milatsaka amin'ny dahalo iny. Tao anatin'ny tevonana izao dia azo lazaina fa milamina ny distriktin'ny Betuka Atsimo araka ny nambaran'ny lehiben'ny zandaramem-pirenena any an-toerana.